Fa mitsidika an-tokantranonao izay manaraka ny vaovao an-tsary indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity atoandro ity sy tena mpanajana ianao anjo izany hatramin'ny farany ireo lohateny-baovao. Efa manomboka ny dingana rehetra irosoana amin'ny fanamboarana hotara na goudron ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mamakivaky ny tampon-tanàna amin'ny Betroka. Musée Fort Flacourt Tôlanaro hojerena ny fomba hanatsarana azy. Miatrika fiofanana sady fivoriana fanao isan-taona ao Antsirabe ireo mpanao gazety mikambana eo anivon'ny RJ7. Tanindrazana ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrenirina Mikael rehefa avy nanatanteraka fitsidiana ofisialy tany amin'ny Repoblikan'i Tchad sy namaly ny fanasan'ny filoha Maréchal Mahamat Idriss Déby nanatrika ny fankalazana ny fetim-pirenen'i Tchad izay nankalaza ny faha-enina taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'ity firenena ao Afrika Afovoany amin'ny fitsidiana ofisialy azy moa dia nisy nidinika ny fanaovan'ny filoha rotonta amin'ny hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Tchad. Efa naratsika tamin'ny vaovao omaly hariva ihany moa ny andinindin'izay fiaraha-miasa izay fa nanambara ny filohan'ny fanavaozana teo amin'ny fahatongavana fa ho avy tsy hoe eto Madagasikara ihany koa ny filoha Maréchal ny amin'ny fotoana ho avy. Toizitsika amin'ny vaovao fampandrosoana eto an-toerana kosa indray efa nanomboka ny dingana irosoana amin'ny fanamboarana goudron tara ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay mamakivaky ny tanànan'ny Betroka efa vita petaka ao Androhitsimaiky avaratry commune ambanivohitry Nanora ihany koa ny fitaovana lehibe amakiana vato nanomboka mihatsara ny ampahany amin'ny lalantany mianavaratra any amin'ny distriktan'ny Betroka rehefa nohatsaraina ny ampahany 10 kilometatra tamin'ny lalana afaka heritaona araka izany dia iova endrika ny tanànan'ny Betroka vavahady idirana ao amin'ny faritra Tsimora ny tatitry Théophile Norbert. Manomboka miroso amin'ny Antanatohatra ahafahan'ny orinasa Kolasy hiroso amin'ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo hamakivaky ny tampon-tanànan'ny Betroka ireo orinasa mpiara-miasa aminy. Manomboka ihany koa ny fanatsarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo makany avaratra aty amin'ny distriktany Betroka ny ainga avy ao amin'ny komina ambanivohitry Nanora no nanomboana izany mihatsara ny lalana raha ny hita amin'ny ampahany sahabo 10 kilometatra efa vita any an-toerana izay efa azo ny fiara lalovana izany. Fanamboaran-dalana eto Betroka dia vatsian'ny ministère des travaux publics voly izy io. Etikasa izay anamboarana ny fahatsaran'ny lalana io tampon-tanànan'ny Betroka mihazo minatsimy kely mamy halavana 9 kilometatra eo. Efa mandeha ny maçonnerie de moellon ao izay natokana ho an'ny fossé maçonné amoahana rano sy ny assainissement rehetrarehetra izay. Aty amin'ny faritra kosa indray ivelany dia miala Betroka mianavaratra profilage no atao aminazy lalan-tany mirefy 5 kilometatra eo no halavany izay anatsarana ny kaliton'ny lalana mianavaratra mialan'ny Betroka mianavaratra izy io. Izay no voafaritra ao anatin'ny tetikasa. Efa voarafitra eny Androhitsimaiky avaratry ny komina ambanivohitry Nanora ihany koa ny fitaovana lehibe sy goavana hamodika vato ary efa nisy ny andrana natao taminy ary nahomby izany izay midika avy hatrany fa efa feno ny fepetra hirosoana amin'ny fanamboaran-dalana aty Betroka rehefa nijanona fampanantenana ho an'ny mponina aty an-toerana izany nandritry ny taona maro. Concasseur izay mikarakara famakiam-bato dia efa installé fa misy andrasana kely fotsiny fikarakarana ny autorisation ny fanapoahana vato izay mbola eo anivon'ny fikarakarana azy ministère des travaux publics sy ny ONE. Ity fanamboaran-dalana hataon'ny fitondram-panjakana aty amin'ny distriktany Betroka ity no isan'ny fitaovana lehibe hitondra ny distriktany Betroka hanao dingan-dava amin'ny fampandrosoana hifanaraka amin'ny filan'ny mponina ato aminy. Raha Otsaivina dia ny distriktany Betroka no vavahady voalohany lalovana mialohan'ny hidirana amin'ireo distrikta iray lafitany aminy aty amin'ny faritra atsimo. Tanàna hanana endrika vaovao aty an-toerana afaka eritaona. Any amin'ny faritry Melaka kosa indray natomboka omaly ny fanamboarana ireo tetezana roa izay tapaka vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza tamin'ny farany teo tao an-tampon-tanànan'ny Maintirano izay mampitohy andreo fokontany andreo ao an-Dranovorbe ka ny faritra Melaka moa no miantoka ny fanamboarana izany amin'ny alalan'ny FDL. Georges Sébastien sy Antena William.
fa izy ty roso ty tsampoly koa. Tetezana roa ao Andrano Vorobe manomboka ny fanarenana ho fanamorana ny fivezivezen'ny olona. Ny faritra Melaka no miantoka ny fanamboarana amin'ny alalan'ny famatsim-bola avy amin'ny Fonds de Développement Local na FDL. Tafapetraka ny vato fehizoro izay manamarika amin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny asa. Tombanana haritra efa-bolana ny faharetan'izany. Eto moa zany tsika misy fotodrafitrasa ary mijery lahara-pahamehana eto an-tampon-tanànany Maintirano ary ty kanaly be ty zany le tetezana teo nentiny rano amin'ny fahavaratra igny ary hatramin'izao efa manakaiky taona ray zao vao tafapetraka ny entreprise azo le asa iatombo an'le asa ary eo amin'ny efa volana eo angamba no bebe na volana eo anaovana azy dia avy eo misy financement 2025 koa mbola ho avy eo amin'ny FDL dia mbola mamerina ny fisaorana ny Fonds de Développement Local tsy manadino an'ny faritra Melaka ary misaotra ny ministera rehetra fitondram-panjakana taritin'ny kolonely Andrenilina nanolotra an'izao. Nanjay fitenenana ihany koa nandritra izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy atao anatin'ny distrikany Maintirano Avelonjara Théophiline nanentana andrehetra ihany koa ny tenany mba hitodika hatrany amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra ary naneho ny fisaorana fitondram-panjakana no niezaka sy fahavononana tsy hanadino ny fampandrosoana aty amin'ny faritra Melaky. Sitraky makatena ny fitondram-panjakana izay filohan'ny fanavaozana Andrenilina Mikael izay hita tokoa fa mitodika tanteraka aty amin'ny faritra Melaky. Efa ela nampijaly ny vahoaka tato Andranovorobe, fokontany Andranovorobe, distrikany Maintirano ity pont tika noho ny fiaraha-miasany olom-boateny sy olom-boafidy ato ny rarina dia mba havitany asa soamantsara ary mbola magatoka fitondram-panjakana hitodika aty amin'ny faritra Melaky amin'izay fampandrosoana ny faritra zay hamitan'ireo barazy sy ny lalana izay mampijaly ny vahoaka ato. Ho an'ny mponina ao Andranovorobe antenaina fa hanamaivana ny fahasairanana amin'ny fivezivezena ny fahavitahan'ireo tetezana roa ireo izay simba nandritra ny fitaovam-pahavaratra teo. Ahafahana mijery ny fanatsarana tokony atao amin'ny Musée Fort Flacourt Tolanaro sy ahafantarana bebe kokoa ny fomba mampanao ny foko an-tanosy dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ny solitena avy amin'ny Ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina Foibe raha nitatitra etiny Eliza Razanatahiry. Fizahantany sy ny tranombakoka mitahiry ny kolontsaina sy ny soatoavana navelan'ireo razam-betsika holovan'ny taranaka. Izany indrindra no emasoan'ny Ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny hanandratana sy ny hampiroboroboana azy ireny sy homena lanja ary ho fantatra bebe kokoa. Iray amin'ny tranombakoka mifono ny tantaran'ny faritra Anosy eny ny tantaran'ny Madagasikara ny Musée Flacourt eto Tolagnaro. Zavatra lehibe tokoa amin'ny fizina identité culturelle ny fametrahana tranombakoka ohatr'izao satria ahafantarany mponina malagasy amin'ny ankapobeny fa indrindrindra amin'ny olona itaterana hoe manana fotony izy ary inona daholo ny ataontsika hoe ny fomba misy eto amin'ny faritra. Raha tsy fantatra marina ny fomba dia sarotra be ny miaro azy ary sarotra be ihany koa ny mamilanja azy ary dianay afidy mijery akaiky hoe ahoana marina moa zava-misy eto amin'ny tranombakoka ny Flacourt ary mijery ihany koa mety hoe fanatsarana azy mba ho zavatra anankiray lehibe ao anatin'ny kolontsaina misy aty amin'ny faritra Anosy izay kolontsaina malagasy. Direction misy anay mantsy no mikarakara ny hoe tranombakoka eo Madagasikara ary fijerinay azy hoe rehefa manao mitady ataontsika hoe politika entina fijoroana ny resaka tranombakoka eto Madagasikara dia tsy maintsy mijery ny zava-misy aloha ary amin'ny alalan'izay zava-misy izay no entina mifena ataontsika hoe politika anankiray fampandrosoana ilay resaka tranombakoka amin'ny ankapobeny. Anisany maha izy azy sy mampiavaka ny firenena anankiray ny fananana tranombakoka sy ny kolontsaina fonosiny.
Mbola hijanany amin'ny tapany atsimo iny ihany isika any Ambovombe kosa indray ho fanatsarana ny endriky ny commune ao anatin'ny distrika 10 ao anatin'ny faritra Androy ho fiadiana amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana dia nomeny fitondram-panjakana jiro Cobra miisa 200 ny faritra Androy. Janina Tenaina sy Choa Marcelin. Jiro LED misa 200 no natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny faritra Androy. Hozaraina amin'ireo distrika 10 mamaritra ny faritra ireo jiro ireo ho fanatsarana ny fanazavan'ny tanàna. Ka ny lehiben'ny faritra sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana Isatsokajo nanolotra izany. Misy ny lampa elektrika dia misy ihany koa ny lampe solaire ho an'ny distrika 10 ato anatin'ny faritra Androy. Vola tsy tokony tsy foroana no nahazahoantsika an'izy reto koa dia manamafy izahay ny mba hitandremantsika azy tsara, ny mba hampaharitra reto fitaovantsika reto satria zava-dehibe dia zava-dehibe zany tanàna mazava izany. Fantatsika tsara fa ny fahazavana dia maro ny zavatra entiny sy ovana. Ankoatra ny endriky ny tanàna dia ao ny fampihenana ny tsy fandriampahalemana. Ankoatran'izay koa nefa dia fantatsika tsara fa ny fahazavana dia mitondra fivelaran-tsaina, indrindra fa ho an'ny tanora izay maniry ny mba miala sasatra kely amin'ny takariva. Ka dia isahorana ny fitondram-panjakana, isahorana ihany koa ny ato amin'ny faritra izay mikarakara namaly ny hetaheta ny mponina eto amin'ny commune urbaine Ambovombe Androy. Naneo fisaorana ny filohan'ny Repoblika sy ny fitondram-panjakana ny lehiben'ny faritra no ireo ezaka amin'ny fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro madio ka isan'izany ny fananganana ozinina fanodinana ny rano fisotro madio eto Ambovombe Androy. Misaotra manokana ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael amin'ny famadiana ny ranomasina ho ranomamy ho any Androy. Zavatra mbola tsy nisy hatramin'ny ainana izany zavatra ataony fitondram-panjakana zany. Ka eto zahay dia fisaorana mitafotafo ho an'ny fitondrana ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara avy amin'ny faritra Androy manontolo. Antenaina arak'izany fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra Androy izao ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izao. Vaovao ara-pahasalamana kosa indraina tanteraka atrikasa fanamafisana ny ady atao amin'ny aretina Mpox atao Toamasina ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana izay nanasana ireo lehiben'ny fokontany mba homena toromarika sy paikady iadivana amin'izany aretina tsy anaky amin'ny tanàna izany. Notrony lehiben'ny fileovan'ny Toamasina moa izany raha ny tatretiny Andrea Flavienne. Ho amafisina ny ady atao amin'ny aretina Mpox eto Toamasina. Nambaran'ny lehiben'ny filohavan'ny Toamasina fa ny tanjona dia hanafoana tanteraka n'ity aretina Mpox ity ary mila mianga ny fotony ny paikady iadina amin'ny fianaky ny aretina Mpox. Izany no antony nanaovana izao famorina ny lehiben'ny fokontany sy ny lefiny ary ny azan communautaire ireto. Nomena toromarika maro samihafa izy ireo mba hanakanana ny fiparitahan'ny ny arety. Efa maro raha teo moa hoy ny mpiasan'ny fahasalamana ny ahetsika izay efa natao. Anisan'izany ny fitiliana sy ny fandraisana ny tanàna maimaim-poana sy ny fanaovana vaksiny. Tafiditra anatin'izany ihany koa moa ny fivoriana fanatanterahana ny ady hevitra sy ny draftrasy paikady iadina amin'ity aretina Mpox ity. Amin'izao tsika miteny izao zany ny olona tsabona, olona tratra rehefa pozitif zany atanomaly eo amin'ny 3 io zany misy karazany roa araka ilay nilazan'ny préfet zany noho ny infrastructure antsika tsy diampy ao amin'ny hôpitaly be misy tsabona natokatrano dia misy tsabona ao amin'ny hôpitaly fa ny natokatrano zany dia aramasoankaiky mbola ny azan'ny communautaire miaraka ampiasan'ny fahasalamana zany manaramaso azy satria io moa ny olona ray rehefa marary tsy maintsy mipetraka ilay tsy ambarately fa anisany ady koa zany ilay hoe fanilikinina n'ilay olona agny fiarahamonina tokony tsy fanilikinika zany ilay olona na marary fa tsy maintsy sitrana ihany izy. Tena ny rasana moa maha lehibe ny fokotany azy any fotony. Omena azy zao zany ny soritra aretina teo, omena azy koa zany ilay fahalalana tokony raisany fa ny tena ny rasanay zany
mba ampiakatra n'ilay zavatra misy any satria ireo zany miafahantsika mahita hoe ireto ny olona mety tratran'ilay izy any fa izy miteny hoe confidentiel satria miara-miasa amin'ny CSB zareo reo miara-miasa amin'ny ekipany agent communautaire. Naneo ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana raha teo moa teto ireo lehiben'ny fokontany sy ny lefiny ao amin'ny boriboritany 5 eto an-tampon-tanàna ny Toamasina ireto amin'ny ady atao amin'ity valanaretina Impox ity. Aorinan'izao le atrikasa ny arahana mpiasan'ny fahasalamana zao dia tokony ny sefokontany rehetrarehetra izahay eo mangala ny 247 moa atreto raha vao miala vieto dia efa fanentanana tena tsy moramora. Fahasalamana vahoaka no lahara-pamehan'ny fanjakana, fahasalamana manakaiky vahoaka tsy mitanila. Io no fanamby napetraka ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana. Raha izay ny ady amin'ny Impox ady amin'ny aretina lefakosatra koza indray nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny vaksiny FOB edina amin'ny aretina lefakosatra na ny polio raha nambaran'ny tompon'andraikitra avy anivon'ny fahasalamana dia azo avy amin'ny alalan'ny loto miparitaka eny ankalamanjana sy amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo maloto ary ihany koa ny rano maloto sotroina no azona io aretina polio io ary tsy misy fanafany izany aretina izany fa ny fanaovana vaksiny irery ihany no ahafahana misoroka azy. Navitrika ireo reny nitondra ny zanany nanao vaksiny miady amin'ny polio amin'izao herinandro ny vaksiny polio izao tsy ombe Amboasary Vaingandrano no nahazoantsika vaovao arahantsika miaraka ny akony. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny CSB2 eto amin'ny commune ambonivohitra ny Amboasary Atsimo mihetsika fanaovam-baksiny FOB miaro amin'ny lefakozatra na ny polio ka zaza voateraka ka hatramin'ny 7 volana miisa 9 alina eo manerana ny distrikany Amboasary Atsimo no kendrena ho vitana vaksiny mandritra ity herinandro ity raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Nandritra ny lanonana fanokafana dia nisy ny fandraisam-pitenenana ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana teto ary saika niompana tamin'ny fanentanana ny ray aman-dreny ny tokony anaovana vaksiny zaza mba ho fiarovana azy amin'ny aretina lefakozatra. Araka izay sy ny affichage mety fahitantsika eny amin'ny fokontany misy atsika eny dia herinandro ity tokoa no anatanterahana ilay vaksiny fanefitry ny polio na ilay atao hoe lefakozatra. Ny lefakozatra dia aretina mifindra azo avy amin'ny tsimok'aretina na virus positif. Mety ahatonga fahalemeny ratsam-batan'izay zavatra izay. Ary ny tena maharatsy azy tsisy fanafana izay voa zany dia tsy azo sitrana, tsisy fanafody mahasitrana azy. Ny fisorohana nefa no azo atao amin'izay dia ny fanaovana vaksiny izay antom-pisiany izao hetika fanaovana vaksina izao. Maro ny hevi-diso mety miparitaka hoe ny vaksina no mahatonga fahalemena. Tsy ny vaksina no mahatonga fahalemena fa ilay aretina lefakozatra no mahatonga ny fahalemena. Misy koa ny miteny hoe zaza salama tsy atao vaksiny intsony. Diso izay. Iny zaza salama mbola tsy tratran'ilay aretina, mbola tsy voan'ny aretina iny mihitsy ary no tokony hatao vaksiny ahafahana miaro azy amin'ny fanaovana ilay aretina. Dia mangataka ny fiaraha-miasa amintsika amin'ny ray aman-dreny izahay mpiasan'ny fahasalamana raiso voa varavarana mpanao vaksiny hahasoa ny zanantsika. Tonga any zany manomboka androany ny mpanao vaksiny. Ny paikadina ampiasaina dia ilay amitety isa-tokantrano. Vaksiny atety ambava no atao fa tsy tsinjona. Avy manantena izahay mpiasan'ny fahasalamana fa handray ireny mpanao vaksiny ho tonga any amintsika ireny ianareo ray aman-dreny. Koa fiarovana ny zanantsika hatrany no anton'izay. Nisy ihany koa moa zany ny fampisehoana amin'ny alalan'ny dia ara-drazana izay isan'ny mampiavaka ny aty amin'ny faritra nataon'ireo ankizy sy tanora nandray anjara teo anelanelan'ny kabary ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra izao fotoana izao moa ny lefitry ny distrikany Amboasary Atsimo, ny lefitry ny ben'ny tanàna ary ireo lehibe ny sampanjara-panjakana isan-tsokajiny notson'ireo chef fokontany aty an-toerana. Ho fiarovana ny fahasalaman'ny ankizy asio fanamafisana hatrany ny ady amin'ny poliomelita dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny distrikany Tsiombe ny hetsika afanaovam-baksiny polio izay tanterahina mandritra ny 4 andro. Hetsika lehibe iarahany fitonam-panjakana anisehatry ny fahasalamana ary ireo mpiara-monatoka anisan'izany ny UNICEF. Ny hafitra lehibe amin'izao hetsika izao dia tsotra
aroviny zanakao ento manao vaksiny. Ny poliomelite na ny polio dia aretina vokatry ny virus izay mety hiteraka fahasembanana maharitra, indrindra ny paralysé. Ny ankizy no tena marefo ka ny vaksiny no iray amin'ireo fitaovana fototra hiarovana azy. Na dia efa nisy fandrosoana lehibe aza teo amin'ny ady amin'ny polio eto Madagasikara, dia mbola ilaina hatrany ny fitazonana ny famahailoina sy ny fanamafisana ny fiarovana ny ankizy amin'ny alalan'ny vaksiny. Ny mazava-dehibe ny vaksiny polio moa zany dia manamafy ny hery fiarovana ho an'ny zaza anankiray, satria ny polio dia virus. Ny virus tsy misy afaka hiarovantsika anazy ankoatra ny vaksiny. Tsy vaksiny indray mandeha koa nefa fa vaksiny miverimberina, mety indroa, mety intelo, mety mihoatra an'izay. Rehefa misy ny vaksiny dia aleoko mitondra azy satria fahasalamany sy hoaviny no lahara-pahamenana hoy ireo ray aman-dreny nandritra ny fanadihadiana natao azy. Ny fantatro dia ny tsy andry fotoana hafa. Raha misy ny vaksiny dia entiko ny zanako, aleo misoroka toy izay manenina rehefa tonga ny aretina. Sady tsapako fa raha tsy manao vaksiny ny zaza dia mitombo isa ny tratran'ilay aretina. Rehefa raha manao vaksiny izy dia na dia misy ny aretina tsy dia mahery vaika sady tsy betsaka ny zaza tratran'ilay vaksiny. Dia izay zany nampazoto aho hoe aleo atao vaksiny ny zaza mba hiarovana isoroha. Tsy misy ray aman-dreny maniry hahita ny zanany hijaly noho ny aretina azo soroina. Koa amin'izao fanaovam-vaksiny polio izao, hafitra iray no avenimbelona, aza miandry, aza misalasala, arovy ny zanakao. Ho an'ny ray aman-dreny eto amin'ny distrikany Tsombe, maiza manararaotra izao fotoana izao, koa ento manao vaksiny ny zanakao araka ny toromarika omeny ny mpiasa ny fahasalamana. Vaksiny androany fiarovana ho an'ny ampitso. Aretina mela takaiditra mandramaty ny lefakozatra na ny polio ka lasa vesatra ho an'ny firenena ny olona tratry ny fahalemena tapoka tsy afaka miasa. Ka ho fisoroana amin'izany dia zaza 524 no kendrena ho vita vaksiny ho an'ny distrikany Vangaindrano ka ampy ny fatra ilaina hanatanterahana izany. Ny polio moa dia aretina tena raha sanatriaka voa dia lasa malemy mandra-pahafaty le olona, tsy sitrana fanafody isony. Tena misy fiantraikany lehibe amin'ny fiarahamonina raha ohatra ka marary le olona, raha ohatra hoe kilemaina le olona, asa sy mamokatra. Misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina, misy fiantraikany amin'ny firenena satria tsy afaka mamokatra dia lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina, vesatra ho an'ny firenena. Zay no mahatonga ny fahazakana manao ny vaksiny fiarovana. Azo antoka fa ampy ho ampiasaina ho antsika ato anatin'ny distrikany Vangaindrano ny vaksiny ampiasaina satria talohan'izao esika zao dia efa natao ny commande izy ny teny vahiny, natao ny fangatana ny vaksiny tany amin'ny foibe amin'ny alalan'ny zaza efa voaisa dia nangatana ny vaksiny ka azo antoka fa ho ampy atsika ato anatin'ny distrikany Vangaindrano ny vaksiny ho ampiasaina amin'ity esika andiany voalohany. Nosokafana teto amin'ny komina ambanivohitra Soamanova ny hesika nitondranana fanentanana sy fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fanaovam-vaksiny hiadina amin'ny lefakozatra ka mianso ny rehetra ihany koa ny mpanolosaina manokana ny solombavam-bahoaka Mavita Ra Silvestra fa ireo zaza ireo no hoavin'ny firenena ary ny olona salama ihany no afaka mamokatra hitodiana makana amin'ny fampandrosoana araka ny hafatra napetraka ny lefitra voalohany fiadinan'ny distrikany Vangaindrano izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hezika fanaovam-vaksiny hiadina amin'ny lefakozatra tatanatiny distrikany Vangaindrano. Izay ny manodidina ny lafiny fahasalamana fa hiverina iresaka manodidina ny sehatra ny fampandrosoana indray isika ny fanatanterahana ny vinan'ny fitondran'ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny fanarenana ny Madagasikara no ifatoan'ny lehiben'ny filehovana tsiranana vaovao raha nandraisy napetraka tamin'ny toerany izy omaly tao aorian'ny famindram-pitantanana natao teo aminy sy ny lehiben'ny filehovana teo aloha anisan'izany fametrahana ny fandriampahalemana. Tatra mahakasika an'izay velomanana Jean-Claude. Fametrahana fandriampahalemana azo antoka ahafahan'ny vahoaka manao ny asa fampandrosoana sy fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny sampanaram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena. Ireo no teboka hanamarika ny fomba fiasan'ny prefet Antsiranana vaovao Andriamanan-kevitra Huberto De Larissa. Ny andraikitritsika amin'izao fanavaozana zao dia miainga amintsika tsiraikaraiky mba hipaka amin'ny vahoaka jiaby tsy akanavaka indrindra fa atao amin'ny faritry diana ny asa sy ny andraikitry iantsoroantsika tsiraikaraiky. Misy ny fanavaozana goavana izay iandradrany vahoaka amintsika dia anatiny antsika zao eo ireo diniky
maro lafy, eo ihany koa ireo fanavozana zay miainga amitsika, miainga amin'ny toetsaintsika tserekeraiky, dia atsika jiaby miaraka zany no magnatanteraka izay. Vita omaly ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny lehibe ny fileovana teo aloha Andriamatoa Mananjara Lucien. Efa nanamafy ny fahavononan'ny faritra Diana Iarayasa ny kabary nataon'ny lehibe ny faritra Général Marvavy Rui Francio sady ny araba ihany koa ity lehibe ny fileovana vaovao ny antsiranana ity. Manam-pahefana maro no niatrika ity famindram-pitantanana ity izay nitarihy ny sonibaboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny antsiranana faharoa Dr Raymond. Fikambanan'ny firaisamonim-pirenena miisa 10 ao anatin'ny faritra Pongalava no nanatanteraka fikaonan-doha-paritra izay natao tao Tsirony Manodidina andritry ny 3 andro. Ho fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fanarenana ny faritra Pongalava sy ny firenena no antony izay. Jenira Barson TVM Tsirony Mandidy. Hanamafy ny fandraisana anjara ary hanome sehatra ny olom-pirenena avy amin'ny faritra hamantatra ireo lahara-pahamehana amin'ny fanarenana ny firenena no tanjon'ny fikaonan-doha mahaleo tena. Tao anatin'ny fikaonan-doha ny reto fikambanana fiarahamon'ny pirenena tato anatin'ny distrikan Tsirony Mandidy sy Fenorivo be. Anio fikambanana firaisamonim-pirenena miisa 10 avy eto amin'ny faritra Pongalava ao anatin'ny distrika 2 no niarany vorona nandritra ny 3 andro dia ny fahaenina, fahafito, fahavalo aogositra 2024 sy 4 arivo. Fikambanana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena tsy miandany ara-politika, tsy manao politika no miara-mifondo eto. Ary indrindra olom-pirenena marobitra mamoaka ny zava-misy iainana andavanandro. Andray anjara feno amin'ny fanavaozana ny firenena feo amin'ny faritra Pongalava. Maro ny lohahevitra ny viliana ka tao anatin'izany na ahafahana namoaka anireto lahara-pahamehana ireto dia ny fanamorana ny fananantany, fanaraha-maso ara-pitantanana na ny edika, fananganana voamery isanambaratonga, manatanteraka ny asa fitsirihana, fananganana toeran-tsifitsabony ny fotony, fampifanana sy fanabeazana ny olom-pirenena, fizarana fitaovana sy masom-boly ho an'ny sekoly sy ny tantsaha, fampianarana maimai-pony eny amin'ny sekolim-panjakana, fametrahana rafitra mahaleo-tena mandinika ny vidim-bokatra. Aorian'izao fikaonan-doha izao ny tolo-kevitra ivoaka avy amin'ity faritra ity dia ampiraisina amin'ireo faritra 320 hafa ka hamorona ny tonta-taratasy nasionaly entina hanamafisana ny fandraisana anjara amin'ny firaisamonim-pirenena amin'ny fiainam-pirenena anatin'izao fanavozana izao. Miatrika fiofanana sady fivoriana fanao isan-taona ao Antsirabe mandritry ny 3 andro nanomboka omaly talata 12 aogositra ireo mpanao gazety mpikambana eo anivon'ny RJ7 na ny réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail à Madagascar. Ny fampiroboroboana ny rary ara-tsosialy sy ny asa mendrika eto Madagasikara no tena iasanty vondrona mpanao gazety mpiara-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT Idikady Razonera TVM Vakrakaratra. Mpanao gazety enimpolo isa mpikambana eo anivon'ny RJ7 natambazotrana mpanao gazety matianina eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fampananan'asa eto Madagasikara no miatrika ny fiaonam-be sy fiofanana eto amin'ny ivon-toerana Imo Antsirabe amin'izao fotoana tanjona ny anamafisana hatramin'ny traikefan'ny mpanao gazety mpikambana mahakasika ny fampiroboroboana ny rariny ara-tsosialy sy ny asa mendrika ampiofanana ihany koa ny RJ7 mahakasika ny fikirakirana ny intelligence artificielle eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety. Ampitaona ity dia iompana manokana amin'ireo tetikasany OIT, misy ny tetikasa vaovao eo anivon'ny OIT ny fanamafisana traikefa ary indrindra ny fanovana ny serasera ao amin'izay fampitambo avao izay mba hirona kokoa any amin'izay serasera mifantoka amin'ny vokatra ireo tetikasa rehetra ireo, izany hoe makany amin'ireo mpahazo tombotsoa sy ny vokatra azo ireo mpahazo tombotsoa ireo no voizina ao anatin'izay hoe fanatanterana ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety izay. Ankoatr'izay ny fahafehezana ny intelligence artificielle, izany hoe ny ilotsaina artifisialy voatra ny olombelona satria tsy efa misaraka amin'izay ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, efa mivoatra be izy io ary isan'ny fitaovana ilain'ny mpanao gazety ny mahakasika an'izay amin'izao andro ny fanotontoloana izao. Ankoatra ny fampahafantarana ireo lahara-pamehan'ny OIT ho an'ny taona 2024 2027 sy ireo tetikasa vaovao avy dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny asan'ny mpanao gazety
ny OIT nandrafitra iraisam-pirenena momba ny asa. Un réseau très dynamique avec lequel l'OIT a un partenariat et chaque année nous nous réunissons pour d'abord vous présenter ce que nous souhaiterions, c'est avant tout vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour montrer quel est l'impact des projets au lieu de parler des chiffres. Vous pouvez aussi aller en profondeur et voir vraiment quel est l'impact sur les bénéficiaires. Fultaona ankehitriny no nijoron'ny tambazotra na mpanao gazety matianina eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fampananana asa eto Madagasikara eo ampamolavolana ny drafitra asa ho an'ny taona manaraka indray izy ireo ankehitriny. Ny volana febroary 2024 no niforona ny tetikasa Bridging Gaps izay avy any Alemaina izay mitsinjo ny tatsamarefo ara-pivelomana nefa manana tetikasa afaka ampiasana vola ankoatra ny fiompiana sy ny tetikasa misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana. 10 izy ireo no nisitraka an'izany $10,000 izany tany amin'ny distrikana Andapa raha nitatitra etiny Mahitson Edy TVM Andapa. Olona folo zay tsara tetikasa indrindra no nisitraka ny fagnampiana famorongana asa $10,000 avy amin'ny Bridging Gaps ka ny fiampitra takina tamin'izany moa dia ireo olo zay marifo ara-pivelomana no efa manana tetikasa no manaja ny tontolo iainana. Ireo zay manana tetikasa fanamboarana charbon écologique manjaitra mamboly mivarotra no nisitraka izany tamin'ity andelo voalohany ity. Projet Bridging Gap dia tsy mitovy izay système efa misy amintsika keto noho ny fandiniahana itsika tantsaha zay voalohany zegny kofa hazonao zegny ile $1,000 ary averigny agnatin'ny enim-bolagna zegny izy kofa ampiasainjareo izy igny miverigny ndraiky aty amin'ny centre de formation Lens izay hamegny olon-kafa koa. Asa azo vatsiny Bridging Gap zegny voalohany tontolo iainana e koa zegny famboliagna e koa zegny izy koa ohatra zegny projet varotra resaka service nefa kosa raha misy zegny projet fiompiagna tsy kenjare zay satria misy lalagna zegny zareo tsy mety mamono biby. Voany araka zany ireo mpahazo tombotsoa agnatanteraka ny antsakany sy andavany ny tetikasa Bridging Gaps vono zahay hoe agnatanteraka amin'ny antsakany sy andavany amin'ny fampiasagna ny vola amin'ny araka ny tokony izy amin'izay tetikasa zay nangatahany hampiasagna azy amin'ny fambolagna pomme de terre zay. Tsara omarigny efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no nanomboka moa ty tetikasa Bridging Gaps ity nivaly ny fangatan'ireo mpisitraka ka nampahira azy ireo ny bentanana levitry ny komina ambonivohitry ny Andapa ma anatsara ihany koa ny tetikasan'izy ireo. Tamin'ny alalan'ny atrikasa no nampahafantarana ireo mpandrara madinika sy salatsalana ny momba ny programme accéléré izay nanokana ny banky iraisam-pirenena famatsim-bola eo ambany fitantanany PIC 3 izy ity mampitan'izay Kinisa Bezandry. Faritra sivy izay iasan'ny tetikasa PIC eto Madagasikara no voakasika ny programme accéléré izay antony nanaovana ity atrikasa fanentanana teto Ambanjay ity no izy mahakasika ny faritra Diana. Tetikasan'ny gouvernementa malagasy izy ity tanterahiny tetikasa PIC 3 izay vatsian'ny Banque mondiale vola ho fanohanana ireo mpandraraha madinika sy salantsalany amin'ny drafitra fampandrosoana ny orinasanao arahiny toana rabola hatramin'ny $10,000 isaky ny tetikasa. Ny projet io zany atao eto mandritra ny rabofoisola ke nataony any zegny réunion de formation nikahirana ireo PME ny entreprise madinidinika sanatsanany mba ampafantarana mafantarana reo ino aby raha atao agnatin'ny programme accéléré io, ino aby objectif ny projet anatin'izao, ino aby processus jiaby andalova afandreo misehatra amin'io eto amin'ny districtna Ambanja programme io mikasika na business izy mana toerana bebe koa eto Ambanja indrindra moa filière isan-karazany raha tsy teny zany za mikasika ny cacao, ny vanille, les essentiels sy ny filière fruit anisany ampianay agnatin'ny programme. Ireo zay efa niasa ny ohatra ny 2 taona farafahakeliny ary nahavita vola maty 50 hatramin'ny 500 tapitrisa ariary isan-taona no afaka manao izany. Agribusiness digital no sehatra voakasika ka nivokatra cacao, loamenaka na huile essentielle, jirofo, café, moringa, mahabibo, lavanio, antely, voankazo, voamaina, bayrose no loha laharana amin'izany. Hatramin'ny voalohany volana septembre 2024 no afaka miroso amin'izany ireo zay liana sy vonina hanao izany.
Lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana ny fanavaozana ireo orinasa-mpanjakana eto Madagasikara, tanjona ny hamerenana ny fitantanana tsara, ny famboazana ara-toekarena ary ny fanafoanana ny kolikoly. Tsy tokony ho vesatra ho an'ny kitapo-bola-mpanjakana fa ho lasa fitaovana miteran-karena sy mampandroso ny toe-karena nasionaly ny orinasa-mpanjakana. Tsy izay nefa ny zava-misy eo amin'ny Sirama Brickaville any ka nanao antso avy amin'ny fanjakana izy ireo ny amin'ny tokony hitondrana fanavaozana faran'izay aingana amin'ity orinasa ity. Nisy moa ny fanambarana izay nirahan'ny solontenan'ny mpiasa efa misotro ronono sy ireo mpiasa izay mbola perinasa tsy nisitraka tambo-karama amam-bolana maro hatramin'izao. Fanampanazavana. Efa misy fifanantonana tamin'ireo ambaratonga-pahefana rehetra amin'izao fitondrana fanavaozana izao, ary ny fanohizana an'izany no anton'izao fananganana fikambanana izao. Maro ireo zo mbola tsy azo ka maniry izahay mba hovahana aingana izany, ary matoky izao fitondrana fanavaozana izao izahay satria efa maro ny orinasa namanay efa novahany izao fitondrana fanavaozana izao ny olan'izy ireo toy ny Sekren, Kromita, FCE sy ny sisa. Miangavy anao izahay Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael Randrinirina mba ama aingana izao olana izao fa mijaly izahay. Ny orinasa Sirama no any orinasa tokana anay eto Brickaville. Misaotra anao Andriamatoa filoha ny fanavaozana fa efa ao anatin'ny vinanasanao ny anokatra indray izany orinasa izany, satria efa tamin'ny taona 2007 no namokarany farany ka tsy nahomby ny fiarahamonina tamin'ny sasany ary tsy mamokatra na siramamy raikolao aza. Koa voamaika nampahantra ny mpiasa komino ary mangataka izahay mba ho fanapahan-kevitra matotra no amelomana indray ny orinasa Sirama mba ahafahan'ireo tanora maro anisa miasa ary apakata indray ny toe-karena Brickaville. Efa vonona ireo tekrisianina tsy nampiasain'ny sasany ary ireo mpamboly fary amin'ny fanokafany indray ny orinasa Sirama. Manana rerena vola ny plantera tamin'ny taona farany mbola tantanan'ny Sirama io orinasa io tamin'ny 2007. Reka io faroy beneficiary nampizilina tao amin'ny sasany dia misy porofo zany fa efa misy eo amin'ny 1100 tonnes ndresin'ny sasy mateto maromamo sy nalohan'ny volana tary azy mba ho apetraka amin'ny lohan'ny fanavaozana. Vita dia vao magneran-tany ohatran'ilay efa tena maligna be fa le Brickaville zay aiza. Io orinasa io zany miavokavoky ny toe-karena raha tsika laza Madagasikara fa dia toe-karena amin'ny Brickaville. Mbo miangavy Andriamatoa filoha mba zay alahelo zany mbo apetraka aminao dia zay ngamba ny azo marina. Izay ny momba an'iny fa ny fantoka betsaka tamin'ny fanasongadinana ny vokatra rofia sy ny fiarovana ny rofia ary ny fisintomana ireo mpandrarany festival rofia andian'ny fahatelo izay natao tany amin'ny komina ambanivohitra Ambohiso tany amin'ny distrikany Mandritsara iny ka hetsika maro samihafa no nentina nanamariana an'izany. Randrena Soldarnesy, Georges Arston. Sangany amin'ny fisan'ny vokatra rafia ny komina ambanivohitra Ambohiso aty amin'ny distrikany Mandritsara. Io komina io no mamatsy ny vokatra rafia ny distrikany Mandritsara sy ireo faritra hafa. Olana nefa atahorana lany tamingana ny rafia. Manampitrotroka ihany koa ny tsy pahafantarana ireo mpandraraha ny fisian'izany vokatra izany ka nanosika ireo fokon'olona nanatanteraka ny festival rafia. Mifandray amin'ny tontolo iainana mba avonay anatin'ny sainay ato anatin'ny komina Ambohiso hoe arovana ny tontolo iainana karakaraina ny rafia mba ho itsinjovana ny hoary. Zay raha teny filamatra ndesinay amin'itoy tamin'itoy tamin'ny andriany fahatelo dia hoe mambolea rafia mba hitsinjovantsika ny hoary. I rafia io koa zany dia anisany ilainay ampiasainay amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana andavanandro. I rafia io koa zany dia anisany fampidiram-bola ho an'izay manana azy. Zava-dehibe ny fisian'ny hetsika tahaka itony izay mitarika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Magnano antso avoantsika rehetra fokon'olo vahoaka ato komina Ambohiso ato anatin'ny district Mandritsara hiaro toleraky dia maso ireo rafia ireo satria ireo dia mitondra ny rano mitahiry rano zay hiainantsika.
andehan'ny fahatelo izao festival rafia natao tao amin'ny commune ambanivohitra Ambositra izao ny lanonana ny alohavany diabe namakivaky ny tanàna nandritra ny izao etsika izao narotin'ny solomavamboaka nanolotra ny jiro ho an'ny filohan'ny fikambanam-behivavy isaka ny fokotany amin'ny commune io. Mbola ny mandry tsara ihany fa vaovao trangam-piarahamonina kosa indray olona 5 no tsy manan-kialofana trano 9 no maikilany afo ary atapitrisany mano tetibidiny zavatra simba ireo no vokatry ny aitranja sy eo andro vitsivitsy lasa zay tany amin'ny fokotany Ampasimbelona commune ambanivohitra Ambalakirazy any amin'ny distrikany mandry tsara iny. Georges Asansi Randrena Soldariny Atrano mampita ny vaovao. Nisehoan'ny aitrano mahatsiravana ny tao amin'ny fokotany Ampasimbelona maro andriagna commune ambanivohitra Ambalakirazy aty amin'ny distrikany Mandritsara ka atrano manodidina enina tafo no rototrotika ny afo tanteraka ary fianakaviana 5 eo no tsy manan-kialofana. Genezika farany genezika ndraiky nitopon'olo namono fa trano enigny ny may tegna tsisy raha azo ao ny vary hoany ao ny lamba tafiagna dia na lamba hitafiagna sy hanigny hoany dia tsisy ambe olo reo dia mangatika fitonga fanjakagna mahefa ny fagnampiagna dia ny ologno 7 no tsy manan-kialofana dia raha tombotombanana ny tombom-bidiny haintagna jiaby maina ny trano dia agny amin'ny 50 tapitrisa ariary dia mangatika ny famonjagna mangatika ny fagnampiagna ho anareo fanjakagna mahefa indrindra ny BGC mba hagnampy ireo fianakaviagna zay traboigna dia zay zany aminay dia mangataka tokony hagnapiagna reo fianakaviagna zay tratrany loza nareo tokona fanjakagna mahefa dia zany fangapiarana ity amin'ny commune Ambalakirazy distrikana Mandritsara lehibe ny fokotany eto Ampasimbelona ninazy ny tegna maro ny fotiky atreto dia tsy fantatra marina ny nendohan'ny afo fa efa eo am-pelatana ny mpitandro filaminana izao raharaha izao marina fa nandritra ny aitrano dia tsy misy ny olana ratra na ny aina latsaka. Ho fampitsitrahana ny zofeno tokony hananany zaza amin'ny hoavy ny anivon'ny fiarahamonina nisan'izany ny fampidirana an-tsekoly azy ireo dia nanatanteraka fanaovana kopy faobeny teo anivon'ny ONG Volontaire du Monde eto Madagasikara na ny RTM any Manakaraka nozaraina tao amin'ny commune ambanivohitra Vohimasina Avaratra sy Atsimo zany araka tamin'ny tompon'andraikitra avy any an-toerana. Andre Manakaja Séraphin sy Eric Kadidier. Ny lalàna 24 tsipoka aotra 7 no fototra ara-dalàna maniry ny ray aman-dreny hanoratra ny zanany vao teraka ao amin'ny boky ny état civil mandritra ny 30 andro aorian'ny naterahana. Mbola tsy voaja nefa izany eto Madagasikara ka isan'ny mahatonga antony lehibe tsy hisitrandreo zaza ny zofeny tokony hananany. Noho izany sora-pahaterahana miisa 5 sy 700 no voazara teto amin'ny commune ambanivohitra Vohimasina Avaratra sy Atsimo atao anatin'ny distrikany Manakara izay niarahana tamin'ny ONG Volontaire du Monde amin'ny alalan'ny tetikasa Ensemble pour l'école. Ireo zaza ireo dia nanivon'ny sekoly dia fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny sora-pahaterahana satria dia tsy vita ny fanambaram-pahaterahana tamin'ny fotoana naterahan'ireo zaza ireo dia ny tetikasa moa zany Ensemble pour l'école dia tafiditra ao anatin'ny sanasa zay taterahan'ny tetikasa ny fanampianan'ny ray aman-dreny amin'ny fananana sora-pahaterahana ho an'ny zanany. Zava-dehibe ho anay izao fisiany hetsika tahaka izao ho ireo ray aman-dreny misitraka. Misaotra ny RTM zany voalohany indrindra nampitana ity kopy ity. Ny mahafaly anay amin'ity dia mba ho tafiditra olo-pirenena zany zanako miankina amintsika. Dia mba misy zavatra ho ataony zany dia mba afaka mahazo lalagna aby izy ary mba magnentana ny mpiray-tanin-drazana ampy zany indrindra fa ny commune Vohimasina Sida mba samby hagnano kopy raha vao teraka ny zaza manomboka amin'ny farafahatarany ray volana. Tena ezaka be io kopy io ao amin'ny commune ary matetika raha vao misy vetikabary eo amin'ny tribune magnentana ny vahoaka kopy satria kopy mangera tsy maintsy hatragno voalohany. Tompo dia tena faly da faly eo amin'ny commune raha miara-miasa taminay ny RTM satria izy nandany fotoagna sy nandany fanagnana nanezaka ny kopy io ary na da mbola sy tonga eto efa enina efa nisy boky état civil nividian'ireo RTM eo ho ampiny aminay amin'ny commune zay indrindra tena isoranay besaka be. Na izany anefa dia entanina mandrakariva ny ray aman-dreny mba tsy hanao atsirambina ny zanany
ary ao vatany voateraka fa tokony hanoratra na hanao fanambarana eny anivon'ny commune mba hahafan'ilay zaza misitraka ny zony. Manodidina ny lafiny fanabeazana kosa indray miofanao ifanadiana ranomafana amin'izao fotoan'izao ny fikamarana skoto katolika Atsimonosy eto Madagasikara. Natao teto commune ambanivohitra Ramafana ny fiofanana ho an'ny tompona andraikitra Panabe sy ny ray am-panay ho an'ny fikambanana skoto katolika izay anaty ny fikambanana tari-panofanana Atsimonosy Madagasikara. Nisy karazany efatra moa ny fiofanana izay nipofanana ny tompona andraikitra ireto ka nisan'izany ny fiofanana keza, ny saloimbary ary ny haza sy ny ja. Tanterana teto amin'ny CG Ranomafana ny fiofanana ho an'ireo tompona andraikitra atao fikambanana antiliny Madagasikara sy ireo filoha ary ny ray am-panahy ho an'ny fikambaran'ny tari-panofanana Atsimo ny nosiny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izay Tsirabe, Ambositra, Fianaratsoa, Mananjary, Farafangana, Toliara, Morombe, Iosy ary Taolagnaro. Mizara roa lehibe ilay fiofanana eto, efatra kory ary. Misy ny fiofanana ho an'ireo mpiandraikitra sapana izay miandraikitra amin'ny fanabeazana ny ankizy mivantana, dia ny fiofanana ketsa, ny saloimbary ary ny fiofanana ihany koa ho an'ireo olon-dehibe miahy olon-dehibe mivantana ihany koa anivon'ny fivondronana, dia ny toy mpivondronana zany dia atao ny fiofanana haza sy ny za ary ny fiofanana ihany koa ho an'ireo filoha. Fikambanana manantony zotra ary miavaka eo amin'ny fanabeazana ny tanora rano skotsy Antsimo Madagasikara ary sy afaka misaraka amin'izany ihany koa ny fitezana ny ara-panay adian'ny fivavahana moa izany ka ny mazava-dehibe ny fidirana tsy fikambanana masina ity. Azo lazaina hoe raha ny fiofanana ho an'ny skotisma misy ny tonjozotra maneran-tany ary iny no iarahana ampiasainy ny fikambanana tsirairay aby manerana an'izao tontolo izao ary tafiditra ao anatin'izay ny antiliny Madagasikara izay manana ny drafim-panofanany manokana. Izay angamba ny ataoko hoe mampiavaka azy satria noho ny fikambanana izay miankina amin'ny fiangonana katolika apostolika romana izay dia manatanteraka izy ny sordala pastoraliny fiangonana ary manatanteraka ihany koa izy ny sordala-pikambanana miainga avy any amin'ny vina sy ny paikady iraisam-pirenena ny skotisma ary ny filany fiarahamonina mazava ho azy nanome hery lehibe ho an'ny skoto toa anivon'ny dioseze Mananjary izay mampiatrano raha ity fampifana izay natao teto Ramafana ity ary anampy azy ireo izery lesoka izay mila renina amin'ny tsy fikambanana skotsy Antily ity. Hery lehibe ho anay nanaovana n'ity fanofanana ity teto anivon'ny dioseze Mananjary mba anampy anay amin'ny fanarenana fikambanana amin'io tampon-katrona manaraka. Hery lehibe ho anay ity indrindra nanontrona mpampifana be da be ary be da be ihany koa ny mpiofana izay ianao ny devoirany any amin'ny fivondronana tsirairay izay misy anazy ihany. Skoto laisy vavy mpiandraikitra misy zato mahery anivon'ny dioseze maro samihafa aty amin'ny tapany esiny Madagasikara no tonga notran'izao fifanana izao ary zava-dehibe ho azy ireo ny fivondronana tahaka an'izao. Lafiny fanatanjahantena no amararantsika ny vaovao totosan'ny zoma sy sabotsy lasa teo ny fiadinan'ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra taranja karate do kluba maro no natonga solitena niatrika izany tetsy amin'ny ANSP Floa ity fifanana ity izay natao hitiliana sahady ireo izay mpikatroka solitena ny seksiona ny amin'ny fiadinan'ny tompon-daka Analamanga kantorany avy ao amin'ny sariny tantely Andriambelo. Karatika valopolo izay avy amina kluba sivy no niatriky ny vidina tompon-daka ny seksiona ho an'ny Tanaville tamin'ity tompom-pilaonana amby roapolo sy roa arivo ity. Fifanana izay tanterahina tetsy amin'ny ANSP Floa nambarana teo anivon'ity seksiona ity fa anisan'ny fanambina petraka ny ampiroborobatrany izany tarany izany eto Antananarivo renivohitra. Ireo atleta mendrika ihany koa no isolitena any amin'ny fifanan'ny ligna Analamanga. Izay tafavoaka amin'izao championnat zao no miatrika ny championnat ligue indray dia miakatra ohatr'izany dia tafakatra amin'ny championnat ligue no miakatra any amin'ny national. Ity zany no tena anisany hoe ara-dalàna satria tsy inona ny fédération no miahy ny zao championnat zao ary manaraka ny ara-dalàna manaraka ny ambaratongany section ligue ary ny fédération. Ny fanampy moa zany voalohany indrindra dia ny fatotr'izao fifananana zao dia ny amin'ny
amin'ny fotoana manaraka rehetra dia hitatsika miandalana eny ihany ny tanjona sy amin'ny ankapobeny misy eo amin'ny 5 ny club izay mandrafitra ny section Karatedo Tanaville. Misy ireo zay efa nandefa fialantsiny fa tsy afaka niatrika noho ny tsy mahita toerana ny mpitatana sy ny ihany fa ireo zany aloha no nandeha anjara tamin'ity dia misy manantena fa ho avy daholo indray ny rehetra. Tonga nany mivonarika izao fedina tombodaka section Tanaville izao moa teto ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja Karatedo. Ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy akasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Groupe INSPA